Hoan'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantso no masina, ho aminareo anery havana ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny fandresena ny fahafatesana. Ny fandresena ny fahafatesana. Zany no asongado ny mofinainantsika anio ato amin'ny Salamo 4:9, ny andininy voalohany hatramin'ny 5. Ny fandresena ny fahafatesana. Hitantsika eto fa ny mpanao salamo dia vao avy novonjen'ny tompo tamin'ny loza izay nahazo azy. Mpandinika dia miteny fa ireo jiosy tsara fanahy navotan'Andriamanitra tamin'ny fahababona tany Babilôna no nanao ity salamo ity. Hika izay maneho ny fandresena mezinezina omeny tompo azy, tsy ilay manambara fotsiny tsotra ny fahatsaran'Andriamanitra tahaka ny Salamo 4:10 hatramin'ny saoran'i Jehova ry fanahiko, ary izay rehetra ato anatiko misaora ny anarany masina. Fa tena maneho ny fitiavan'Andriamanitra faratapony ny mpanao salamo, ny nanavotana azy tamin'izany zava-doza nahazo azy zany. Ny zava-doza nahazo azy dia ny fahafatesana. Raisina tahaka ny efa toy ny maty mihitsy izy, kanefa avy tamin'izany no nanalàn'Andriamanitra azy hiaina ho any amin'ny tany ny velona indray. Ny 9 dia koa izy hoe ny hodidina tamiko ny famatoran'ny fahafatesana, ary nahazo any fahoriany ny fiaina tsy hita. Fa ny tambony izay hitondran'Andriamanitra azy dia amin'ny 7 manao hoe andeha eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny tany ny velona izy. Nesorina tany amin'ilay fahafatesana mangirifiriny izay nangeja azy izy, fa ampandehanina amin'ny tany ny velona. Ilay Andriamanitra izay nomba ny mpanao salamo dia Andriamanitra izay manaisitra azy ho amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana, nanala azy tany amin'ny aizina ho any amin'ny fahazavana mahagaga. Hitantsika tsara ry havako malala fa ity salamo ity mihitsy koa no tandindony Jesosy Kristy ilay nandalo ny zoma masina, ary perikopantsika tamin'ny zoma masina raha teo ity salamo 4:10 ity. Jesosy Kristy ilay nododin'ny fahafatesana. Jesosy Kristy ilay niazo nakany amin'ny fiaina tsy hita. I Jesosy Kristy ilay niantsoantso ny kikika tamin'ny rainy manao hoe raha io raha azo atao dia sory amiko ity kapoka mangidy ity, kanefa aoka tsy ny sitrapoko no atao fa ny anako. Ny raha antsika rehetra nahafantatra fa tsy maintsy nianjera taminy ny fahafatesana, dia fahafatesana teo amin'ny azo fijaliana. Saingy avy amin'izany fahafatesana izany kosa no nanalàn'Andriamanitra azy, avy any amin'ny fiaina tsy hita no nananganan'Andriamanitra azy, ahatonga azy ho any amin'ny tany ny velona, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo. Ilay fandresena ny fahafatesana zany dia maneho ny fandresen'Andriamanitra sy fandresen'ny mino an'Andriamanitra. Ny fandresena ny fahafatesana dia maneho ny hery lehibe ananan'i Kristy mihoatra noho ny fahafatesana, ilay fahavalo lehibe indrindra ny zanak'olombelona. Jesosy Kristy izay efa nandalo ny fahafatesana kanefa nandresy izany
dia manana hery tsy haitoaina mihoatra noho izay farany fahefan'ny olombelona. Jesosy Kristy izay nandresy ny fahafatesana, dia Jesosy Kristy afaka mampandresy ihany koa izay rehetra manaradia azy. Rehavako malala ao amin'ny Tompo, toky lehibe ho antsika araka izany ity tenin'Andriamanitra ity. Toky ho antsika izay mitoetra eo amin'ny ariky ny fahafatesana, izay didinim-pahafatesana, izay mandalo fahoriana amin'ny endriny samihafa, amin'ny endriny maro, fa afaka mampanantena antsika ny Tompo fa izy nefa niteny hoe ety amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matoky izaho efa naharesy izao tontolo izao. Handalo fotsiny aminahy ny endrim-pahafatesana izay misy ankehitriny, izay toa mangeja, itao mambabo, toa mamatotra anao ka tsy hivelatra, tsy hiasa, tsy handroso, tsy hanompo an'Andriamanitra. Fahatsiaro antsika ny tenin'ny mpanao salamo manao hoe na dia mandeha mamaky ny lohasahaloko ny fahafatesana aho, dia tsy atahotra aloha zaho fa ny tsorakazonao sy ny tehinao, ireo no mahafatahotra. Lehibe loatra ny herin'Andriamanitra ilay nandresy ny fahafatesana rehavako malala, ka izay rehetra mamatotra, manakana, izay rehetra mangeja anao, dia ho resiny avokoa. Eny, hatramin'ny Satana, ilay devoly fahavalo azy, dia efa resin'ny Kristy ka miondrika eo anatrehany. Tsy tokony hisy intsony tahotra, tsy tokony hisy intsony ahiahy, tsy tokony hisy intsony ny fiemorana amin'ny finoana, satria efa resin'ny Kristy ny fahavalo farany izay tokony ho reseny. Mijoroa ary havako malala, mahereza, mandrosoa, aza matahotra fa Jesosy efa nandresy ny fahafatesana no momba anao. Eo n'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra misaotra sy midera anao zahay ilay nandresy ny fahafatesana, ilay manana hery tsy haitoaina, ilay mahery noho ny izay atahoranay sy heverinay fa ho lehibe dia ny fahafatesana izany. Efa nasehonao miharihary fa resinao zany, fa amin'ity andro anio ity dia indro ianao te hampandresy anay, te hizara ny fandresenao aminay tsiraray avy, dia tonga olona mpandresy ao aminao zahay. Misaotra Tompo ny amin'ny famondramponao lehibe aminay tsiraray avy, anananay ny fitiavanao, hiainanay amin'ny fahasoavanao, ary dia mivavaka izahay amin'ity andro anio ity, ny amin'ny fanomponay raha mpitso alahady, ampiomany fo saina fanahy izahay Tompo hiatrika izany, ary mivavaka izahay mba ianao Andriamanitra mihitsy no hialoha lalana ny fanomponay ka tsy hisy tahotra, tsy hisy fisalasalana, fa dia hanompo anao amin'ny fahatsarana sy amin'ny fahamasinana rehetra izahay. Dia amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany mivavaka izany. Misaotra Tompo. Amen.